Manolotra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy, maina ny andro amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Manarak'izay mahakasika ny maripana dia mbola somary angatsika kokoa atao anatin'ny 27 ora ho avy, izany hoe isy ny fidinan'ny maripana. Ahitana fiakarana kosa izany manomboka ny zoma 3 septambra 2022. Avy hatrany ary dia ny mety toetry ny andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso alarobia fa 20 ny volana septambra 2022 no arosantsika voalohany. Ho amin'ny maraina dia isy ny andian-javona voamaraina ny any amin'ny faritry Vakinankaratra sy ny faritra Matsiatra Ambony, anorana malefaka kosa any Analanjorofo sy ny distrika any Antalahiny, andrahona amin'ny mitsitokotoko ny amin'ny faritra sisa rehetra fa somary ifadimy ny rahona sy masoandro na ibalika be ny masoandro ny amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia ho malomaloka ny andro any amin'ny distrikany Nosy iny, andrahona mety arahana herika manify ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny faritra aloatra mangoro. Ho maina kosa ny andro ny any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia mandina ny 0 hatramin'ny 10 degré Celsius na 12 degré Celsius no amin'ny rapitso maraina ety amin'ny faritry ny avoatany. Ho amin'ny rapitso tolakandro kosa dia ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny no misy ny ambony indrindra dia eo anelanelany 5 sy 7 degré Celsius. Ho amin'ny alakamisy 7 ny volana septambra 2022 indray dia ho mafimafy ny rivotra maina aty amin'ny faritry ny avoatany aty, andraondrahona kosa ny voamaraina ny ilany atsinanan'ny avoatany fa hisava miandala zany. Ifandimy ny rahona sy masoandro na ibalika ny masoandro ny amin'ny faritra hafa izay tsy voatonona teo. Mahakasika ny maripana indray dia toy izao manarak'izao: 0 degré Celsius no ambany indrindra any Vakinankaratra, ny amin'ny morontsiraka atsinanana dia tsisy mihoatra ny 20 degré Celsius ny tolakandro, ary ny amin'ny morontsiraka andrefana dia manodidina ny 3 hatramin'ny 5 degré Celsius ny tolakandro. Ny zoma 3 septambra 2022 indray no arosantsika zao ho malomaloka ny andro any aminareo faritra Analanjorofo any, tahaka izany ihany koa ny antotan'ny faritra Melaky indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa rehetra na ibalika ny masoandro indraindray. Ny maripana no arosantsika farany zao araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia somary misy fiakarany ny maripana ny zoma 3 septambra 2022 manodidina ny 12 degré Celsius ny aty amin'ny faritry ny avoatany ny maraina, ary ny amin'ny tolakandro kosa dia eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny morontsiraka atsinanana sy andrefany Madagasikara. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy ny meteo azy narosantsika ho amin'ny tsy alina aty. Manome fotoana anareo manaraka indray. Veloma tompoko.